Tantara Gasy. Atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Fahitana. Tantara mitoy no soratany Razanabary voangalalo Josephine. Mpilalao ny tantara ny Ravo, ny Volatina Rajoelso, Ravaka Antsianiony, Andrianina. Miaraka tamin'ny Rakoto, Sineze, Faly, Fetrobelina. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy. Nana Totosa Maningotra. Fahitana. Amin'ny efatra izao andrekako fa aiza ary ty rindry ho avy sa tsy ho avy. Tamin'ny telo nefa amin'ny fotoananay tsy mba ho tratranay ao tsony le olona ka. Inona re ty tena tsy mba fanao mihitsy izao ka. Dia nisy nasahirana azy tampoka angamba. Aleo atsoko mihitsy aloha ka. Allô? Manahoana tompoko? Saika hitady kely an'ny Rindra? Rindra? Ie? Any amin'ny hopitaly hoe? Fananinona tompoko? Loza mpifamovozana? Andriamanitro? Ie? Misaotra anao? Veloma tompoko? Andriamanitro? Any amin'ny hopitaly ny Rindra? Tena losa ndraisany mahazo an'izany ka. Za ty miandro soma tsara. Tsy maintsy mandeha mijery azy ihany aloha sao dia izao ka. Rindra, fa nanao andry izany? Tsy dia manana loatra kia. Fa inona ny tena nahazo andry Lozam-pifamoivozana tato amin'ny tezako tatakiny nisy kely dia nisandroka vanana. Ndraiky fa taiza ary tamin'ny firy izany? Ankeo maraina raha andeha hivoaka entsena. Nisy zavatra sika hovidiko tao amin'ilay matasay iray dia andeha hipidiny ano. Eny tsy fahatsoan'ilay fiara mihitsy aloha za mifariana tsy nijery. Nefa dia tsy maintsy niantoka amin'ny fanaterana taty amin'ny hopitaly sy ny fitsaboana ihany ilay sofera. Eny misaotra an'Andriamanitra aloha rehefa tsy maty fo amanaindry. Tsy nandeha mafy aky ilay fiara fa ratsy izany mety ratsiratsy ihany nahazo loza koa moa rehefa ho avy tsy hita zavatra azoko nisorohana ihany koa ky ilay izy efa nampitandremana fa tsy nanaraka ny teniny. Tsy henoko tsara ny tenindry. Efa nampitandremana aho fa tsy nirarahiko loatra ilay izy. Nampitandremaniza tsy azoko ny tiandry ho lazainy. Nisy olona efa nilaza tamiko aky fa mety hisy loza hiatra amiko raha mivoaka ny tranoko andro any maraina. Nefa dia ohatrany tsy dia nieritreretiko ny teniny. Maninona? Olizaky? Any izy tsy fantatry ndry. Hizara no anarany. Olizy izany? Piskity sa pimasy? Tsy fantatro kia. Manana fahitana fotsiny izy. Izay ny fantatro. Piskity ihany izany na pimasiko. Dia mihinana izany koa vendry io? Ka izy anetsy mijery ninnininy eny an-dalana izy no hitako ary izay zavatra rehetra nilazainy tamiko tanteraka daholo hatramin'izao. Rindra, fifandrifian-javatra izany. Aza mba miminy foana kia. Taonjato 20 anetsika izao Ka ahoana ary ny fomba nazavana an'izao zavatra mahazo azy zao
Ka efa hoe fifandrifiny zavatra fotsiny ihany ho azy zany. Ohatrany tsy mahatoky an'izany betsaka ny ekiny zavatra nyteneniny tamiko ny tanteraka hatramin'izay mifankalalana izay. Otry fa taizan'olo izany ny Tandry. Tany amin'izay fety izay no nahitako azy voalohany. Aleo fatantaraiko andrea manaraka fa mbola tia toro-pekisa zao mbola reradraraka pekisa. Marina mialatsiny tokoa aloha aleo resaka amin'ny andro manaraka ky izany fa zao tia misy vola kely amidindry voankazo. Dia sahirana kindriko. Vola kely ky iny mitombo fahasalamana ky misaotra ky dia izay ho any zavatra ny tantara indrindra tamiko rojo ho malenitsidika azy tany an-tranony fa efa nivoaka ny hopitaly izy. Olona sendra hita no nene izany tany amin'izany fety be anankiray izany. Asa foana nga zany kermesy mipotra tapitapoka teo akaiky noho io lehilahy io nangataka vola taminy noho ny andohan'ny resaka zareo. Ka 4 mi zany sampangataka. Poziny tsy dia malotona mosomosony fa ohatrany hoe karazan'olona sahirana ihany matoa manataka ako. Izay ny fehivera indrindra azy zany. Tena nahoana hono ka? Dia nome indrindra vola iziko. Indra koa sendra mahazo kely tamin'ny lalao tamiko sendrasendra nataony tamiko. Dia ahoana no natonga ny resaka voalohany? Oka aloha ianao hitantarahako azy. Alefa soare. Mbola nifindrafindra ny tsapa vitana ihany indrindra aloha. Kinanto tsy nahazo tsony fa banky indray azy. Tapitra aza le teo. Varatra tsy mipoaka intelo. Le mpangataka ny navora izaniko. Dia noy aloha Menanao? Tamin'izay nisy nikitikitika avy ao aoriana hono izy. Le rangahy io ihany Le mpangataka? Fa nanaraka azy foana tamin'izay naleha anga hono le rangahy. Saika mbola angataka ve? Rehefa nahazo teo izy dia lasa. Rindra aza gaga fa nipotra tapoka vetivety teo kaiky ny teo indray iziko. Tena nahoana? Dia io olona io no mibitsibitsika tamin'ny moramora. Nanondro azy tarehimarika vitsivitsy tamin'ilay loka nataony hono. Nanomesy papa zany? Dia tsy nisy nidila hono izay tarehimarika nitondrony fa nahazo daholo. Marina ve zany vola? Efa hoe zaniko. Loka marobe ny azony rindra. Entana vola. Tony tsy nanditany izy niala teo nandeha nody hono. Grave be kosa zany. Nomeny cadeau be hono le rangako. Na za tsy eo amin'ny toerany kosa azako. Tena marina. Nitenena nela dia nanjavona tsy hita mivetivety teo indray neny nalehany Zany ve tsy mazisien? Asa tsy haiko mihitsy ka. Tena tsara tadiavana izany olo izany ry vola. Aiza no mety ahitana izany olo izany hono? Asa ataonao inona nefa izany Dray enao tia marina. Sanjila ve mihoatran'izany angalana sy papa ampeo mibety ataontsika kinona indray Fenao ve lasa daly Odry, fa maninona ka asaina manoro lavaka izy dia omena rehefa mba ohatrohatran'izay tsika rehefa mba milaminy. Tena miredirety sady saindoka raha ianao tika. Marina ne zany ry vola tsy te hanakarena ve ianao tsy te hanakarena? Mangina aloha dia nohy tsara. Ohatran'izany indrindra le zavatra ny tantara indrindra tamiko. Hoe ahoana? Hoe nisy namana ohatran'izany hono anankiroa namandrindra izany mpiara-miasa aminy. Vao nahentoanao izao ka dia may mafery. Nana mivola be andrindra mihitsy sy niangavy azy hitadin'ilay olona fa nanahoana? Sansapaona fa tsy hita izy Fa maninona inona ny antony? Sao rojo tsy izay rehetra te hitady azy akory na te hanakarena tamiko ohatranao izao ny ahazo an'izany. Izay olona tia ny onana ihaniko. Toy izany koa zany kozinina indrindra izany sendra naheno fa tsy nety hita mihitsy izy na nijafony. Nefa ny asa zany tsy dia hoe resaka vola loatra na arena no ilainy fa zavatra hafa mihitsy Tatoriana rehefa niona-ndray hono rindra sy io azaro io dia izy mihitsy ny teny aloha tamin'ny rindra. Hoe ahoana? Hoe fantatra ianao fa mitady aho izy fa tsy te hiona amin'ireny olona ireny
aza mety adalain'ny olona tsony ianao ozy izy fa tsy ahita mihitsiny. Tsy teo eo amiko koa dia mahazo meo amiko daholo azonao zany. Ka raha izany anie dia hafa kely indray raha izaniko. Ie, raha tsy izany ve rotsy efa ataoko hoe angamba asa ifandro tena angamba io olona io. Ka mety ho filaharam-be mihitsy iny eo aminy raha izany na mety hisy hakakeriny mihitsy zany olona zany angamba. Angamba zany mihitsy dia mety azo daholo mipoloka rehetrarehetra, mety ho fahity mihitsy aza angamba mipeo mibety. Arena be ny azo. Ianao kosa dia resaka loka foana. Ka marina zaniko, tsapatsapao ny vitana dia tsapatsapao fa tsy maintsy mahazo. Mangino eo fa makareny Satroko ahita an'izany olona zany dia mahazo an'le arembe voalindray zary azara tamin'iny Iazara na ny anarany aza atao hafa kely mihitsy. Mangina ka toa hoe lasa indrindra fa mety hisy arabo arao hony iziko. Zany Fa za aloha dia tsy mankasitraka an'ireny loatra e. Tsy mankasitraka an'ireny olona ireny olona manana fahitana piskidy tsy haiko tsy haiko. fa ahoana ianao tsy mankasitraka an'ireny Rojo, fifandrifiny zavatra mibetsaka na misy zavatra hafa fonosony mihitsy ao ambadika ao. Zavatra fininy no marina rehefa nilazainy ary efa miantra kinina indray zavatra hafa fonosiny zany. Haiko foana fomba entina noerana an'izany raha zaka. Ohatra hoe raha milaza izy fa hisy zavatra azo ary mivoaka an-trano dia mandeha ihany fa amin'ny fomba hafa tsy ampozina sy tsy mahazatra no ataoko elana amin'izany loza mety isy eo zany. Ka anidina sa andeha roplanina zato malalaka sao dia mibolisatra minoditra akondro eny an-dalana rehefa andeha azy. Zao tadidio fa tsy maintsy miantra foana anie zany ny zavatra lazain'le olona ninona fomba atao. Mety eny ampanidinany indray ianao no vo na asa mety amin'ny zavatra hafa Tsy manaiky kivin'ny olona amin'izany ny saiko rojo ny eritsaiko indray no ampiasaiko na ny fitandremako no ampitomboako anatanjatsaina fotsiny zany ianao niny kiantra niny kodona raha izany. Toeriko fotsiny amin'ny eritsaiko fa tsy ho voan'izany ary tsy hatramiko mihitsy zany amafisiko ny finoako. Ka niny nataonao dia izay le izy tsy maintsy mitranga le izy ary tsy maintsy vo ianao. Sahala amin'ny ianao koa zany ny zato azarako. Zany mihitsy ny tsy akasitrahako olona ohatra n'ireny. Sarotra inono zany rojo Samy manana ny sainy kosa aloha ny olona ohatra na ny teto faritany ty manko zao efa nahita zavatra maro sarotra inona mihitsy nefa lazaiko aminao fa tena misy. Zay ny tsy sahako hidoifana amin'izany resaka izany fa mialatsiny aminao. Zany indray zavatra hafa Ariva ny andro fa andeha hikarakara sakafo aloha. Allô mba alefasiko ilay ty amin'ny broko hoe mademoiselle Vatsoa azafady. Zao ie misaotra Mandroso ianao mademoiselle Vola. Monsieur le directeur. Petrapetra ianao mazoto toerana. Ka tsy zany fa momba n'le dianao anao reportage an'ny Fianaratsoa ka tsy afaka hiaraka aminao indray mantsy roanao fa misy zava-dehibe ilako azy eto toerana. Dia ianao sy ny sofera ihany zany. Tsy mampanina anao ve aloha zay Tsy maninona raha tsy afaka izy fa atao teo izay avitany ihany tsy dia sarotra loatra koa anie Kay Bernard zao ny sofera disponible ako. Efa fantatro ka. Ary efa voarainao daholo ny programa Eny tompoko. Ka marainy zany no miangetonareo dia mahazo mody ianao zao manomana ny dianao fa tsy maninona akory Misaotra anao andray matota le. Tsy misy isaorana tsy misy isaorana mademoiselle Vola. Dia raha pitso zany Veloma ianao azy veloma mademoiselle Vola. Mba saika hitady kely any majorindra azafady. Mbola mikarakara marary eo amin'ny urgence zao izy sa afaka miandry kely ianao?
Tsy maninona ka. Dia mipetrapetrary aloha misaotra tompoko. Hay ve voly Manahoana aky otry fa atao mivoaka sepitra be izy zany fa misy iny. Manahoana aloha kia misy mararika aho Fa nanina voan'ny accident koa teo. Olona mianaka vehivavy mahafatifaty kely ereky ilay vavikely atao hoe malala soa vao 3 taona monja. Nga tena vomafy vomafy ihany aloha le reniny zao ny didina ilay zaza mbola ao amin'ny réanimation ao vao avy nijery azy mihitsy aky izy zao ka rehefa manao izay fitsaboana vita ndriva akindry mo ndringano Andriamanitra mampitsabo andry tsy midika fa tsy maintsy voavonjindry daholo ny en'izay marary rehetra tsabondriako. Marina izany nefa sotra mampalahelo akely akiny ka mahazo an'izy mianakireo fa ahoana aky ohatrany hoe efa nisaraka tamin'ny vadiny le ramatoa dia tsy hitantsony le vadiny efa ela be hony fa nanaraka tany dia izy mianaka rehetra sisa hiakatra tia Antananarivo hitady asa ngano antony-diany zao izy niaran-dozy zao ndry zany ve olona sendra nafantatra azy ny ray fiara-taniny zany nanatitra azy sy ny tantaran'izany teto. Ka atao ahoana kia fomba mpiainana zany na zany aza tsy tokony hanina fihetseham-po be ohatran'izany ndry amin'ny marary tsabondry atoko. Fantatro mihitsy aky zany rehefa lalàna eto ny dokotera eto aza neky efa miteny anaiko hoe tsy miraiki-po amin'ny marary zany nizany izy ko ny mbola ataondry ihany ka mampatsiahy any tantaran'S John neky ese ay ve zany ka tsy efa nody ary ve John hatramin'ny accident nahazo andry teo iny eny nody fa saky matsapa fa mifony mbola mangatsiaka ihany koa anjara andriky iny mesaka ataovy izay hifanatona ny fonareo zao izy ao zao ararody dia ataovy tsy kelikely maro anao fomba azo atao eny fa raha tsy ny zaza mihitsy ny hoe tsy mivaha ny olana mitokantranonay kia te hiteraka John ary marina sy rariny ny azy saky mieritreritra hoe sao dia tokony hitsodrano azy ary satria zany tsy miteraka fa tsisitsinina rehefa hoe natao ny fizahana ohatra ny tao tia teny zany aky izany mamatotra azy ampoka ary le voateo ambony altara hoe nabokana akile maina ahoana tsy nitendry aloha ny mihezaka hoe raha toetra hafa angamba na klema hafa dia ekeko fa mitombony iny fa vitsy ny olona na lehilahy na vehivavy mataty an'izany hoe mitoetra amin'ny olona tsy miteraka izany tena marina indrindra fa ny lehilahy ary na mijanona azy izy betsaka ny voan'ny fakapana mitady zaza any amin'ny sisiny ihany fa tsy tokony teny sy okivy ambony any ohatran'izany ola efa 7 taona neky izay nyvadinay raha niteraka izay tsy efa 2 zay ny zanakay ka nafiry za nafantatra mpivady 12 taona ny vadina vao niteraka fa nisy salama kosa aloha ny ray tamin'ny zareo ka zaniko akotsina ny ohatran'izay ke efa lasa nkary miolona kizary vola tamin'ny voalohany John nipetraka ihany mbola nanantena afaka 5 taona nanomboka niova tsikelikely izy tsy be teny tsony tara vao miditra ny trano afaka 1 taona tsy tamana tao trano mihitsy tsony tia mandeha miloga ny sotrosotro bebe namana tsy fantatra hoe mirevy aiza farany dia iny lasa ny sitaka tanteraka iny ny ala ny tokantranonay tany amin'ny ray aman-dreny izy fa tsy nanaraka vehivavy avy izany kosa iza moa mahita an'izay nataony tany akia zaky mino fa misy olo-kafa tao fantatro loatra John na izany aza ohatra nisy fiovana ihany aloha ny fetsiny sy tony teo aloha nisy fiovana kely tandry efa fiatomboana mafinaritra zao zany kinona indray andeka izaho fa hanao mandra-peona amindrino atongavako tsy hoeto aloha 3 andro fa andeha hanao reportage any Fianaratsoa sao dia misy afatra any amindry mahery ho any amin'ny anadahanareo ko izandray mandala ao mihitsy mantsy izay
taratasy mihitsy angamba kino ampitondraiko andria tsy manino asa raha afaka miandro vetivety aloha ndry fa anoratra tena tsara mihitsy ka izany dianareo zany atao fa andrasako e mazoro ahoana izay mademoiselle Tina le marary eo amin'ny 127 le raha matoa avy nodidina ve ye nyreny malala soa fananinaka izy mbola tsy mahatsiary tena izy hatramin'izao sady mia malefaka izany ny fitempony fony marina ve angaka itsy eo docteur Roland ao mihitsy izy amin'izao ka mijery azy eo mihitsy ary le zaza fahitako an'le zaza indray aloha ohatra mba efa mihatsara e aza hitako ka misy mahazo andreniny dia ahoana le zaza ie misaotra anao mademoiselle Tina fa andeha hijery azy alohany andehanako mody tena mahakify marina ny kamazo nyreny malala soa marina raha antenaina izy raha mitoy izao ka raha sanatria misy mahazo azy dia tapaka ny hevitra fa ho alaiko ny zaza dia ho tezaiko ho ahy efa tsy misy mamaly antso ihany koa ro havana mpanatsony efa tapabolana izay marina ihany ny teny'ilay olona nanatitra azy mianaka teto fa tsy misy mahafantatra azy ny havany tsy mampaninina mihitsy raha ngamy manangana an'io zaza io zanakaizy jauna raha mety koa moa izy sao dia mba izay no hitondra fanambinana ho amin'ny-tokantranonay sady ny zaza efa mety tsara ihany tsiny efa tsara mihitsy moa izany raha ny fijeriko azy teo indrisy disevitra anao madame Rindra iazara eny izahay ihany aza dia manako-po be loatra amin'izany ianao amin'inona amin'io zaza tianao atsanganao zanakao io ary fantatrao hatramin'ny eritreritro ety an-dalana koa ve gaga amin'izay indray nga ianao mo tsy efa fantatrao za eny nefa fa inona aloha ny tianao ambara teo marina ny tenin'ny docteur Roland fa tsy tokony anako-po be loatra amin'ny marary-tsabony ianao tsy mety zany fa nga fantatrao docteur Roland fantatra ataony eritreritra izy eny nefa fa inona aloha ny tianao ambara teo amin'ny fanantenanao fa ho tezainao sy ho atsanganao izy azy io fa ahoana tsy mety ve zany ny eritreritro izany sa ahoany ho avy akazy ny havany sa tsy azoko atao tsy azoko tsy azonao atao satria mety tsy ho sitrana ny zaza inona ny tianao ambary tony eo aloha ny foninao hoe tsy hampiovan'inina amin'izay lahatra tsy maintsy iseho zany fa tsy ho sitrana ve malala sozy ianao tiako nefa milaza aminao fa efa mety tsara mihitsy ary izy aoko efa miteny tsara efa misakafo tsara ary dokotera no milazanao an'izany mpitsabo ianao fa tsy mpandahatra ny anjaraka zany hoe tsy misy dokotera mahay odifaty indrisy madame Rindra miangavy ianao ampitony ny fonao sy ny sainao aza taitaitra ohatr'izao ianao ahoana moa any tsy ho taitra ka lozany eno ambaranao amiko ka ny zavatra hitako sy fantatro milazaiko anao nge tsy mino an'izany ahy asanaoko ny reny ny overinao vovontsy fa ny zaza tsy ho avitra tsy ho faty koa ve malala soa ny reny no efa marary mafy sy mimereraka ao tsy ny marary mafy no faty fa nitapitrandro mandainga ianao mandainga ianao moa efa nisy nainga ve zay voalazako anao rehetra hatramin'izay ka ok izay fa tsy te heno anao tsony tsy te heno ny teninao tsony aleko ihany amin'izao aleo tsy alalan'izany zavatra azo asy izeseho antsony aza miteny amiko tsony koa ianao zay veloma ianao mifato malala soa tena sarotra amiko ny ino an'izany Andriamanitra tena marina ve zany ndray tiako le zaza madame Rindra mijereva lalana sao dia tafotoana fa azy elozanao mitomany olona mora mihetsy-po loatra ianao tsy mety aminao nefa zany fa mbola ianao ihany ve io mbola manaraka tonga ty indray aza miresaka amiko tsona ianao fa zava-doza foana ny lazainao amiko dia mbola diso hevitra ihany ianao diso hevitra ahoana ihany mampiomana anao amin'izay zavatra hitranga fotsiny tsy handiso fanantenana anao
voaneritrehitra anao dia fantatro ny adi-tsainao. Ny adi-tsaiko momba ninona a ny fiainatokantranonao ka ny tsy fanananao zaza. Marina fa nety nanaitra sy nampalailo anao ny vaovonina zaiko teo fa tsy zava-doza foana anao ambaraka akory ary tia vaovao ty indrindra ny tena antony anatonako anao zao. hoe ahoany lazao zay tianao lazaina ary Andriamanitra lakalaka ka mety any amin'ny zavatra tsy ampoizinao izy no maneno voninahiny. tsy azoko ho setry ny fahadisom-panantenanao teo ngamba aza malailo foana fa ho avy ny fahasoavany. tsy mazava amiko mihitsy fahasoavana inona no avy amiko maninona raha azavainao tsara re zara. Ny zavatra nirinao mafy hatramin'izay ho fahasambaran'ny fiainatokantranonareo izay efa saika nitsingilahila zay fa lasa veloma ianao. andraso aloha iazara nakaiza ay tsy tapopoka nanjavona fetifety teo fa inona ary ny tia milazaina ny zavatra iriko ny toerany jaonao atokantranonay sy fankatiavanay tsara no iriko na inona mitranga zay ve ny tia ny azara ho lazainy tena tsy atao trano volo zany mbola any ampiasana angamba andraso fa ohatra misy taratasina petra nitsy. Inona hono ny atao anatiny tournée any Fianaratsoa reportage telo andro miverina 11 bisou vola olo tianao. Lasa any Fianaratsoa izy zany miverina amin'le 11 raha pitsoana izy zany nefa zava-dehibe ny saika ho resahako azy androany miankina indrindra amin'le stazo ataoko efa tsy indrindaona mafy mihitsy anahoana ihany ary io. Ary maninona moa raha makany amin'ny rindry asaiko manontany an'le azara izy rehefa tsy afaka miona aminy dia tiako fantatra mivokatra io zavatra ataoko io misy fanantenana ihany satsy tena zay rangany ataoko andraso io telefona indrindra zao dia zao sa aleo ranga tonga dia andehanako any ampiasana any mihitsy any amin'ny hopitaly zay no angena sady mety. Rindra manao ny rindra way rojo fa misy inona misy vavanga anga saketady anao fotsiny manahoana aloha ianao manahoana mandrosody vety ary aty ato ny biraoako sady atsika milamina tsara mipetrapetra misaotra rindra tsy zany ekiry rindra fa misy zavatra tiako fantarina mampiasa saina be ana mihitsy inona zany rojo momba n'le stazo nataoko zay miankina amin'izay ke no aviko rehetrarehetra rindra ny hoavina isy vola mihitsy angambe zany ve dia ahoana be da be mpifaninany hitandrianiny amina teo zavatra ohatran'ireny tiako fantatra na misonsa na tsy ao anatin'le izy dia zay ny saika hoe nyresahan'ny vola tamiko mantsy ny momba n'le olona hoe namanao zany namako le manana fahitany Izahay moa ny anarany teo ay ve Izahay dia ahoana te antany azy momba an'izay ho aza ka tsy etiona aminao mihitsy izy ko fa ahoana ky zany sitrapo matoa izy miresaka aminao izy ene tsy mpisikidina mpimasy mikarama mamantatra no avy akory eny fantatro zany saingy ny zavatra rehetra nolazainy taminao to marina daholo zay ny eritreretiko hoe sao dia mba azo antaniana momba anao izy indrindra mba manontany azy raha ohatra tsy mety ny aonanay ka ny misy azy izy ane tsy fantatro akory zany ve rindra reny izy milaza zavatra amiko reny ene tonga dia mipotra tampoka fotsiny eny an-dalana eny tsy apoziko akory zay tokoa zao ny sarotrako tsy fantatro hoe roviana zany izy no hipotra sy hiresaka amindriany raha izany vaofako maly ariva izy zao no resaka tamiko marina ve
tena tarara izany. Ny teny zavatra izay izy vaovao roa samihafa, indray tsara, indray tsy dia azoko loatra fa ohatrany vaovao hafahafa. Oka aloha fa misy olona izany. Mandrosoa? Zay ihany ka. Azafady mazoro. Ay ve mademoiselle mandrosoa kia? Ahoana izay? Zany fa le zaza ao amin'ny 104. 104? Malala soa? Maninona kizy? Zany hoe fa maninona ny sy tonga dia tenenao amiko hoe manino malala soa? Ohatriny mihamalefaka izany ny fitempo fony. Taorian'le krizy nataony tamin'ny maraina iny. Azafady vetivety aloha rojo tsy manina fa mandeha any. Dia inona ary zany reno ataoko hoe iandry izay ho vokany fotsiny ve zany inona moa no azo atao rehefa tsy hita izy anafatra indrindra ihany sao dia mihaona amin'ny azara izy ka. Andray marina. Rindra fa misy inona? Maty le zaza rojo maty le zaza tao amin'ny 104. Malala soa. Andray tena tsy namposiko. Rindra mipetraha alondry aza mitomana ohatran'izany moa hoe fa zazana ninona zany? Voan'ny accident. Isy ny reny no accidenté. Efa nitantaraiko amin'ny vola. Tsy nanapohan'izay zazay ho faty mihitsy ny reny ny tena vomafy noho izy. Ka tahoany zay no anjarany. Dia le reniny nefa nanahoana ka? Tsy maninona hatramin'izao. Zany fanina zany rojo dia ody angamba ka afaka manatra avy aloha rojo tsy maninona fa ateriko indrika nitondra fiara mihitsy aho. Oka aloha ilaza mademoiselle vetivety dia andeha sady efirava koa zao. Fa marary ahoana indray rindra rojo zany nalahelo an'ilay zaza tsy azo izy. Io mihitsy le efa nitenenako azy talohan'ny nandehanako ka. Miako po be loatra amin'ireo marary sasan-tsabony ireo rindra. Tsy tokony ataony nefa izany. Ka saika ho atsangany any hono io zaza io raha velona soma tsara teo Ka zay ny olana eo amin'ny fiainany tokantrano mihitsy niteraka adi-tsaina be ho andrindra toy izao ka. Tsy fanana ny zanaka ve? Finina indray. Zany koa no mahatonga tokantrano nikorontana. Na izany aza efa nampilaza azy any hono le azara fa tsy tokony ho taitra be tsony izy ny raha tokony ho izy momba n'le zaza. Ino le mihitsy koa no tena manakorontana amin'ny fiainany Ka tsy aleo kosa raha ve mba mahalala mialoha dia mba miomana sy mitandrina amin'izay Zaza tsy tiako izany. Aleo ny fiainana izotra sainy dia ho azy arak'izay nandaran'Andriamanitra azy ihany fa tsy ho vinavinaina mialoha ohatran'izany. Ka samy manana ny tiany ny olona dia samy manana ny mahasoa azy ry vola. Ka raha ilazana ny andro sy ny ora ahafatesanao ve ianao dia ho tianao ve izany Zany indray aloha dia zavatra fe. Misy ny tian'izany mora anaovan'ny lavia mahafinaritra be. Misy kosa ny mety hoe tsy tiany izany. Resaka dalana ianao rojo sady tsy rindra mihitsy koa anie ny ilan'ny olona io voalohany io ny te-hanantona azy. Satria nangatabola taminy izy ary matoa rindra nahazo betsaka tamin'ilay loka dia noho izy. Ny fantatra aloha dia hatramin'ny nahalalany rindra io azara io dia mikorotana amin'ny fiainany. Asa aloha Ary za tena tsoroko aminao fa tsy tian'io olona io mihitsy Eny izay ataonao any. Fa hoaiza aloha miprogramantsika amin'ny sabotsy hitsidika ny dada sinainy ambanivohitra ihany sa ho any Apefy? Asa re zay atao mety daholo. Ka zay eritreritra sy tianao ihany ny ataoko. Za aloha saika mbola andeha hijery baolina amin'ny sabotsy izao Satria ny loka be tamin'io indray nga? Ary fantatrao mihitsy fa mahavoa matoa manao an'izany ianao miariary be zao mifandresen'ny ekipa ny safidiako. Sady zarery ny safidy anio anie. Maromaro zay ny safidy anio ekipa io. Mahereza amin'ny loka fa mbola hikorotana amin'io koa ianao. Sady rehefa tena mivady sika tsy tiako anao an'io tsony koa ianao. Zay. Ka zay mihitsy raha matoa kely volany ny ararotiko amin'izao za mbola toka-tena zao afaka miliba tsara. Toka-tena nga mibetsaka any. Torako ny Sandre eo ianao fa
azafady akia mifona kishery malala. Mandro ianao madolo zely vola? Eny andre matota le. Tonga soa e. Ahoana? Vita soma tsara ny asa? Misaotra tompoko. Ie, vita soma tsara. Reto daholo. Ie, omeo an'i Nicolas e. Avoaka raha-pitso reo a. Fa ianao angamba congé kely aloha 2 andro e. Misaotra indrindra andre matota le a. Andahory fa ilozako aloha ianao e. Eny ary misaotra e. Mandram-piona indray madolo zely vola. Misy fotoana andehanana hitsidika andry dada sy ny eny ihany zany raha congé ako. Sady afaka makany ampefy koa. Efa nivoaka ihany dia aleo ngamba manararoatra mandeha mitsidika indrindra sy hitondra ny valiny taratasy efa any amin'ny anataniko. Aza misahirana makany aminy ianao fa tsy ho izy. Ohatra fa iza koa ianao e. Tsy voavinavinanao ve? Hizara. Voalazanao ka. Tia hitanao ahy. Ianao koa tia eo namiko mafy fa hibedy a. Ie, marina zany. Tsy dia tiako loatra ny zavatra ataonao amin'ny rindra. Hatramin'ny nahalalany anao dia tsy ara-dalàna tsony ny fiaina ny vokatry ny filazanao an'ireny zavatra rehetrarehetra nanakorotana ny sainy ireny. Ny zavatra ambarako aminy dia ny zavatra ratsy mety ho avy na hiatra aminy ka tokony hitandremany ka. Raha izany lazainao fa manakorotana ny sainy. Ka za mihitsy. Ka ny fiainany eo anivon'ny tokantrano no nanakorotana indrindra e. Ary fantany tsara zany. Ny zavatra lazaiko azy kosa tsy vaovao ratsy daholo akory fa misy koa ny vaovao tsara toy izay lazainy ianao raha-pitso angambany satria tsy ahita azy eo an-tranony mihitsy ianao androany e. Ninonina filazanao a dia tsy tiako ny fihetsika ao aminy. Namako efa hatry ny ely rindra ary toy ny prêt-à-pot ny fifampitondranay. Mampalahelo any olana mahazo azy dia aza ampianao zavatra hafa indray. Tsy mila mpimasy toanao izy. Tsy mpimasy velively araky ny filazanao azy fa olona tsotra manana ny fahitana ihany e. Tsy manao an'izany ho fitadiavam-bola koa na karama. Ary tsy tiako ho fantatr'olona maro akory azy ny tenako. Misy ny antony matoa manatony olona anankiray. Ay, ka lazao ary. Lazao ny antony anatonanao a. Satria ianao milaza va te ahita mantsy. Marina zany e. Tia nazava sy anadino sy sainao amika satria mankahala ao anatin'ny fonao ianao. Tsy fantatrao akory anefa. Ary ny zavatra ataoko angamba tsy mendrika fankalana satria fanampiana ny mpiarabelona amiko. Raha niteny tamindrindra fa tsy ho voavitra iny zazy iny dia mba tsy hankina ny fo be loatra aminy. Be fihetsem-po loatra akory iny dia sofa manomboka hivadaholo ihany ny olana eo amin'ny fiainany rehetra. Inona? Inona ny tiana ho lazainy? Fantatro tsy ho ely zany e. Ay, izay ihany hitadavanao aho. Za koa mantsy maimaika ihany. Misaotra e. Dia mampamaingany amin'ny rojo fofombadinao any e. Fa ahoana koa nahalalànao androntso? Anga efa ny eo nareo? Raha ny ona tamiko izy atambava tsy efa nilazainy ianao e. Ampitao amin'ny fotsiny raha tianao fa afaka soma tsara amin'ny fitazina ataonao izy e. Zay mantsy ny saika hoe tadiavany amafy. Nefa tsy ahita mihitsy izy satria tsy natao hifankahita zay e. Dia aza saina miloko amin'ny ekipa ny fidino izy fa tsy ary iso sao dia ho very vola fotsiny ka ho vomafy eo. Fa ahoana ny tsy alalako an'izany rehetrrehetra zany e. Zany ny tianao nytanina. Ataoko fa tsy misy tokony hagaganao tsony zany taorian'ny fitantarany rindra taminao e. Teny farany ataoko anao a. Ary zay ny tena zava-dehibe nanatonako anao. Raha toka mahaliana anao ny vaovao lehibe miankina amin'ny olona maro sady mahakasika anao dia miandranao eto ara-pitso amin'ny roatra zao ilazako aminao e. Vaovao inona e? Fa inona daholo zany lazainao zany e? Zany ambarako anao zany tsy miova ka zavatra mety hitranga hamozanao n'olona maro be nefa ahasoroana ihany no lazaiko aminao eto ara-pitso raha mety ianao. Zay fa veloma ianao e. Fa ye andraso aloha.
Ji, nakaiza to tsy hita popoka izy teo. Sa ve zany nanao ve? Ty zako ho lasa daly tao marina. Sady alelo moto fa tseriseren'ny olona ka lasain'ny olona fa miteny rery marina. Ahoana tsara hoe ry vola? Zany nahita an'le hizara. Dia ahoana ozy izy? De zany ny teniny. Ahoana? Saika tsy laza taminao ihany aloha e. Fa ahoana? Ndray zany afaliko. Misaotra anao arahavako. Sambatra ianao. Tena sambatra. Inona mahasambatra? Niona taminy ka. Zay ihany ny saika anontaniako sy ny tadiavako azy. Iny sy tazy iny. Afaka ihany misaotra an'Andriamanitra lehibe. Tena faly ary vola. Zay ahy. Andriamanitra ny tokony hisaoranao mafy rojo. Dia ahoana koa ny teniny ka? Ny filokana tsy mahomby sy mandany volako. Maninona? Ny filokana mandany vola hoa. Esory Andromanalina ny lokanao fa tsy mahavoy io ekipa ny fidinao io. Maninona? Marina fiasan'ny vola? Efa hita fa zaniko. Dia inona moa zany fa le ekipa anankiray indrena alaiko raha izany. Dia vita milamina tsara. Leopreanao rojo ka. Atsanona ny lokaloka io fa mbola tianao hiaraka tsika. Tena mifono feloha ny tenenanao an'izany e? Ie. Andray. Zao ary. Farany loka ataoko io dia hijanona tsy anao tsony rehefa zay ny teninao. So zay manko ny amoizako anao sy ny fitiavanao ahoana? Faly amin'izay anao? Ary inona indray aloha ty mahalasa saina piano ty e? Misy zavatra fa nolazainy taminao koa nga? Mieritreritra indrindra rojo. Tsy nahita azy mantsy. Koa tsy ho hitanao ve izy raha piso dia aterinao aminy le taratasiny anadahany. Ie, andaotsika hivoaka kely any e. Hijery lasopy. Ndao ary sady mangatsika be koa zany andro zany. Ode! Oay, vola, mandro sokia. Tonga vina? Afaka malariva be kia. Oay, manahoana mady misely vola? Manahoana John? Mipetrapetra kia. Malariva no efa saika akaty fa tsy tondriko. Ie, tsy nahatratranay teto ndry raha malariva saika ho aty aminay. Nisy dikely nalehanay mivady zay kia. Efa riva be zay vao tonga. Ay, ty kia. Ty misy taratasy avy tany amin'ny anadahanareo. Mampamango ony. De ty voandalana. Ay, misaotra betsaka kia. Anaovy kafe aloha vahiny indrindra vahiny ary tya. Tsy misotro kafe ary volako. Dite nga? Izaho kosa ny te hojerena fotsiny ianao fa aleo aloha angalako ranom-boankazo mihitsy e. De tsy manaiko mihitsy koa John ka. Eo kia rindra. Mbola tsy nahita ny John mirana sy falifaly be ohatra anio fa misy inona. Fakagana lehibe kia. Fakagana tsy napoziko. Isorako an'Andriamanitra tapony loha. Avo ny lanitra ka tsy takatra koa iry vola. Fa misy inona ndry koa ty mampitebiteboka. Zany ve kia. Mitoedy zaza kia ary vola. Anga, marina ve? Ne kia. Efa ho ray volana zay. Oe tokoa ki fa asaovana lehibe tokoa ki zany fa arabaina aloha. Misaotra kiry vola. Hitandry zany. Zay le lazaiko hoe aza mamofoa fa mahay zavatra ny Andriamanitra e. Eny kia. Ary zay le nitenen'ny hizara tamiko hoe Andriamanitra ne lakalaka fa any amin'ny zavatra tsy apozinao any izy maneho ny voninahiny. Maninona? Zany ve nitenen'ny hizara tamindry? Eno tamin'izay niona farany iny. Tsy ela kory zay. Tamin'izy ndresaka n'le zaza ny tsabo indringa ba? Tamin'iny mihitsy. Tena nalahelo an'iny zaza iny kia. Tsy mba nanapohan'iny zaza iny ho faty zany mihitsy aloha e. Ay ve. Dia ahoana ny eritreretindrita amin'ny tenin'ny hizara? Tsy mbola nazava tamiko tsara aloha zay tena tiany ho teneniny.
fa mbola nampiny hoe ho setry ny fahadisopana tena anao dia izy fahasoavana ho avy zavatra efa nirenao mafy izy io fahasambara amin'ny fiainan'ny tokantranonareo zay vao tonga saina ki fa ay zaza ki le izy le zaza niriko foana hatry ny ela tena tsy naposiko aki tena faly be seky dia ahoana akory ny hafaliany John adresy ary zay vao hiteny amindrika hoe ahoana ki ny eona tamin'ny azara omaly ye omaly ariva izy ny tonga dia nanantona teny an-dalana io marina viki jeno dia ahoana ozy izy tamindry ahoana nalalandry lofa iazara izy eno tsara fa ho tantaraiko andry fizay koa zany le zavatra niteneniny tamiko eto aho vao tonga saina eno iany andreka keo ay ve eny kia tena mahakay aki inolinika za aloha somary tezitra ihany fa tsy nanenenako akiny ny fakahitako taniny raha izao dia inona ny eritreritry-ndry tamin'izany teniny izany asakia mbola tsy fantatro mihitsy tsy hoany angamba sao dia mba tokony hoany ihany akindry sao dia mba misy mahasoandry zany zavatra nylazainy izany sihy ho hitako hoe ary zany kaikiny mahafalifaly be any John toy io ie zany mihitsy tsy vanin'izay andiza akiny arian'izany maly ariva zany akiny tsy nahateo anay tany amin'ny dokotera izay fa fanina be teto aika mananjanaka ay mananjanaka faly be zao ohatray fa iny reto mahafalifaly anareo rovavy oay ary inona daholo retinetiny John io re atao vorovola zavatra kely io juskaiko io akea dia tena misahirany nareo ka tsy maninona rery vola sa matahotra ny anao an'izao aminay raha tonga any aminareo zay sirindra ohatray tongava dia ho hita eo mbola ho any mihitsy fa aza mainky ho amafisina mihitsy ary nyfatoram-pihavanantsika efatra menata sa tsy zany marina zany toejaza hoe rindra eno sambatra izy to hitako eo tery ny hafaliny ny hafaliny izy mivady fa nga izy rery John aza tena niova be mihitsy ary tena grave be zany fahitany azary zany tena miaika azy azoko antoka mihitsy koa zany filazany momba inona marina ary mysteri n'iny lehilahy iny mpanao maziny kamba karazana medium izy na taranakireny tanina mpijery soratra amin'ny tanany reny angamba satria arabo mety izy ka izy ane roa tsy mijery ninininy fa nininina koa loha lazainy za tsy mahazoazo azy zay indray ianao dieu fa vo lehibe mahakasika ny asako miankina amin'ny an'olona maro inona ary ny tiany ho lazaina amin'izany accident ve tsy hoany efa tapaka ny hevitro ka andriamanitra tena lasa nofoko mihitsy ny zavatra ny lasain'ilay olo iny ka ohatra ny tena hita amin'ny masoko mihitsy olona be dia be tapatanana tapatongotra ay vakoloha ndraindrany raha fotsiny miparitaka tirandozany mihitsy aka ka tsy tiako na nomeritreritra an'izany azy dia io manaloata ndeha tsena ka teo any amin'ny film mihitsy aloha any te mividy crédit amelako message rotsy raha tonga eo
le andro efa hariva nefa dia efa hoaka izany mifanitsakitro izany. Akatoko ny fety moa ka tsy mahagagako. So ihany aloha fa be ny bus e. Tsy dia mifanesika be loatra. Matomizely vola. Ohatra hoe fa mbola ianao indray. Miala tsiny fa tena tsy manam-potoana iresahana aminao afa maika ody. Mbola any ambobao amody ary ny bus koa ifamosehana be. Ka na izaza nge tsy tia anatona anao koa satria fantatro tsara ny tsy fitiavanao miresaka amiko e. Saingy tsy miankina amiko na amin'olo izy fa amin'ny olona marobe ary misy ankizy tsy manatsiny betsaka ao anatin'izany dia tsy mba hanenjika ny eritreritra ho ve zany a? Fa inona nefa izany e? Ary inona ny azoko atao amin'izany? Misy tokoa ny zavatra azonao atao ka matoa nanatona anao. Piasa amin'ny enao manjery ange ianao e, fahita lavitra. Ka lazao ary fa maika e. Ho hitako hoe zany zava-dehibe zany. Raha afaka apitso amin'ny 2.10 sasany alina dia isy tany mahery vaika iseho any amin'ny reto faritra reto eto amin'ny firenena. Trano marobe ny rodana sy anjera ary olona maro no amony eny. Isy ankizy betsaka. Ka inona ary nataoko amin'izany ozy ianao? Mandefasy ianao filazana maika amin'ny alalan'ny fahita lavitra e, mba ialan'ireo olona monina amin'ireo toeran'ireo voatanisa rehetra ireo alohan'ny tsy hitrangano losa. Fa ianao ve adaly? Ataoko ahoana namoaka an'izany amin'ny fahita lavitra? Zavatra tsy fantatra sy tsy mari-potitra. Tsy zandray no voateny ho mpanely tsy mpanankorotana. Lazain'ny olona fa mpanankorotana saim-bahoaka. Nefa dia isy io zavatra io ary hain'olona narivony no faty 3 andro alohan'ny fetim-pirenena. Ka mba azonao an-tsaina ve zany e? Fifaliana sy korana no atena nefa dia isaona ny vahoaka malagasy no io loza iseho. Nefa dia sarotra amiko averiko aminao indray a. Mety animba amin'ny asako mihitsy aza na mahavoasazy azy zany. Ianao anavitra ain'olona maro indray ve no voasazy ha? Tsy eo aminao tokoa ny toerana. Anontany ihany fanjakana hoe ahoana ny nahalalanao an'izany zavatra izany mialohan'ny fotoana. Dia inona ny avaloko? Tsy manana fahitana ohatranao a. Sarotra izany e, sarotra. Asanao manginy fotsiny loza-pifamoivozana iseho amin'ny lalam-pirenena fahafito iny rapitso. Amozana in'olona efa oray tomobiliny izany. Mandivanina andro ratsy ny firenena nefa afaka soroana izany e. Izay ny famindrapon'Andriamanitra amin'ny malagasy. Ary raha ianao no milaza an'izany mivantana maninona ka? Tonga avy ao ampiasana dia tenenaoko. Tsy afaka ny anao an'izany a? Zany iziko. Ianao aza tsy sako. Betsaka ny antony tsy isehosehoko amin'izany na ny endrika na ny feoko. Tsy tiako ho fantatr'olona sy horen'olona e. Ka tsy afaka nilaza an'izany aho a. Ary tsy ho azoko atao mihitsy izany. Zava-dehibe saropady loatra izany. Eny ary rehefa izay ny teninao moa tsy manina fa lasa. Nefa dia mety hitady ahy ianao amin'ny fotoana tsy maha eo ahy. Veloma ianao e. Orinda tsy tokony ary-toro betsaka amin'io asa io tsony ianao amin'izao ianao mitondra voko izao e. Na io asa anao io zany raha amito zao tsy fahasalamanao zao mety hajaniko amin'io mihitsy ianao. Nahoana no hiala amin'ny asako zao na zany fomba ny olona mananjanako izao mandondoa sy fanofanina izao fa tsy manino io fa fotoana mandalo fotsiny ihany miaro-toro be fotsiny no tsy ataoko. Ka sao dia sanatria misy fiatraikany amin'ny zaza ao kibinao masika. Aza matahotra ianao fa mpitsabo koa ny ahy mahalala tsara ny zavatra azoko atao sy ny tsy azoko atao ary ny antony rehetra jaona malalako matokisa fa tsy maintsy todintsika hatramin'ny farany sombina itsika io. Eny ary tena faly ary jaona mahatsiaro sambatra raha mitoy izao fifaliana atao tokantranontsika sao aza matahotra ianao rindra fa mamy toky anao efa jaona vaovao nge ty fa tsy jaona talotsony. Misaotra ry jaona. Fa ino ty mampiasa sainanao hatry ny omalitiry vola mandinika anao ihany amantsy teo.
Tsy misy neninona ka. Ka ho any ampefisika am'lahady sa hitsidika andro dada sy neny any ambany vohatra ny tianao. Impiry zany manontany anao an'izay fa tsy misy valy mihitsy anie. Sy atao re mety daholo a. Zay tianao ihany io hoe ianao milaza fa te hahita mafy andry zareo. Zao ianao to ohatrany tsy miraika indray. Tsy azoko mihitsy ianao tia ka. Rehefa andeha hijery andry zareo dia mandeha tsy maninona izany. Miala eto sabotsy hariva zany tsika dia mijery baolina aloha dia miverina ny alahady hariva. Ahoana mety aminao zay? Mety. Mifandao aloha tsika etsena ka. Sa ianao no andeha any? Fa ahoana? Ohatra ny tsy mazoto hivoaka tapoka ako. Ay zary sady hijery gazety a. Inona avy no viditsika? Tiany lisitra. Reto ake ny zavatra nasaindry ny vidiana. Ary aleo amin'izay tsotsotra mamaky gazety fa tsy. Maninona? Maninona zao raha miara mikarakara sakafo aloha dia avy eo samy mitsotsotra. Ianao mamaky gazety, za mijery télé. Za kosa efa mba niatsina dia ianao indray ry mba mikarakara sakafo sy mahandro a. Tsy mety ve zany? Tsy mety zany fa tia tena be ianao ka. Avy miaraka mikarakara aloha ka. Ndry koa kibe dongodongy. Avela ary ny saladiny ataoko e. Zay fotsiny ve? Dia aprety kokoa reny avy rehefa avy eo. Fa ino ty nahazo anao ry vola? Zany raha tsy nitsamboatra mihitsy marina. Ino ty mamperikerika anao tsy tonga sainy ty e? Amin'ny firy zao? Amin'ny efatra sasany arivo zao. Fa ahoana? Fa maninona ianao teo e? Tsy maninona e. Nanofy angamba. Manofy ratsy amin'ity andro atoandro be nanahary. Alefaso aloha io télé io. Ankany ianao. Ohatray, fa inona koa ty mamaky anao hijery télé e? Any keo ianao milaza ny tsotsotra hijery mandra-pamasaky ny sakafo. Lozanao manao zavatra hafa. Dia zao matory atoandro be zao indray vao hoe alefaso ny télé fa te hijery télé. Alefaso io télé io aiza ny commande teo ka? Ankana! Iny ary alefaso dia jerenao mamaky anao jereo. Izy fa vao tiako jerena ato. Lozam-pifamoivoizana. Lozam-pifamoivoizana? Ity atao anatin'ny gazety ve ny tianao lazainy e? Aiza hoe? Io ka, tany amin'ny lalam-pirenena fahafito. Lalam-pirenena fahafito? Aiza hoe? Io e, ino ty mahamaikamaika be sy matataitra anao ty e? Tsy vaovao efa fandre foana ve zany ry vola? Ty aloha ty, tanao, fiara ray nivarina tany anaty antsana be. Olona roa ny tsy maty tamin'ireo ray tomobile. Nefa olona 7 no tao anatiny. Zany ve? Ary maninona nefa tsy lasanao azy zany hatramin'ny maraina teo e. Aiza ny alalako fa mahaliana anao zany vaovao zany. Mamaky gazety raha teo tsy dia mahaliana anao no mijery télé sy mimeno radio. Tsy azoko mihitsy tato ato izay marina. Mangina hoe aloha ianao azafady. Fa nresaka ve manakana anao tsy hamaky gazety ary? Loza! Tena le lozam-piarako tia lazainy azary ty. Ino no ty mampitendrery anao e? Tseniko. Tsy maintsy mandeha mijery azy aho zao. Mijery aniza? Ary maninona ny atsipinao le gazety? Azafady aloha ianao rojo maika. Otry, fa iakanjo ianao dia andeha ho aiza dia makina andeha ho aiza tsy manam-potoana nazavananao amin'izany e. Andraso vetivety dia miverina. Vola, fa ho aiza ianao e? Vola! Vetivety rojo Iazara. Aiza izy? Mitady azy Atsasakatiny izay nivezivezeko teto. Azara. Fantatra fa tsy hitako izy. Fataditiko ny teniny. Hitady ahy ianao izy amin'ny fotoana tsy mahay eo dia inona no ataoko? Ka tena tsy mandra ny saiko ka.
sy aleana nga dia aleany fa andeha ho any ampiasana aloha. Vola fa ahoana angandry tsy congé ndraika? Misy annonce lehibe tsy maintsy holazaiko akory Nicole. Annonce? Annonce inona ki? Filazana maika lehibe tsy maintsy ambarako izao. Tiany soratako aty. Fa inona nefa izany? Horohoro-tany iseho rapitso amin'ny 1.10 sasany alina amin'ireto faritra voalazy reto ary hamono olona marobe. Fa ahoana koa no lalandria an'izany? Tsy manam-potoana nazavanandria amin'izany a. Na ny marimarina kokoa tsy ho haiko na tsy afaka ny anazava azy aloha izao na ny antony maro tsy haiko e. Tsy azoko. Eny e, sarotra nefa dia izay. Tsy maintsy lazaiko izao dia izao kitiry Nicole fa tsy afaka miandry satria vaovao lehibe a. Aoriana ny filazandriny vaovao tselatra dia alefako aloha ty a. Vola, sao dia manahirana izany ka? Zavatra tsy atao anaty programa ty sady tsy fantatry ny tale. Ka tsy maintsy lazaiko kitiry Nicole. Zany tompona andraikitra amin'ity. Eny ariko. Rehefa izay ny tenindry dia alefaso. Fa inona mihitsy ary nahazo amin'ny vola teo e? Ho aiza izy? Hafahafa mihitsy ny fihetsiko vola iny ka. Fa iza koa nefa tia miantso ty e. Allo? Za ihany ndray Vola. Vola? Fa aiza ianao e? Ty ampiasana? Fa maninona ny ampiasana ianao ka? Angaha ianao miasa androany? Tsy miasa fa misy zavatra ataoko aty. Fa inona ny zavatra ataonao tampotampoka any ampiasana andro Vola? Amin'izay koa ny andro nefa hariva be e? Voja, misy fanambarana lehibe tsy maintsy alefako amin'ny tele izao. Vola, andraso aloha. Vola? Allo? Tena nitapahany le antso. Fa fanambarana inona koa nefa izany alefan'izany e? Tsy matoko lolo mihitsy ny vola iny ka. Aleo raha alefa ny fahitalavitra dia ho jereko eto a. Dia tapitra teo ary ny vaovao tselatra. Isaorana indrindra ianao nanatrika izany hatramin'ny farany. Amin'ny valora alina indray ny filasambaovaontsika manaraka. Mandra-pitafa ary tompoko. Mialatsy indrindra tompoko lahy sy tompoko vavy. Ty misy fanambarana lehibe tsy maintsy avoaka eto amin'ny fahitalavitra. Filazana maika, loza hitranga. Ilazana ny mponina rehetra amin'ireto faritra voalaza manaraka reto fa hisy horohoro-tany mafy iseho anio alina amin'ny 1.10 ora sasany. Ka iangaviana noho izany ireo mponina amin'ireto faritra ireto hiala aingana amin'ny toerana misy azy dia nizao mba hisorohana ny loza hitranga mety hamoizana olona marobe dia ireto faritra lazaina manaraka reto. Inona tsara? Fa inona ty lazainy Vola e? Ary taiza koa nalalany azany rehetrarehetra any ka? Averina indray, filazana maika, loza hitranga. Ilazana ny mponina rehetra amin'ireto faritra voalaza manaraka reto fa hisy horohoro-tany mafy iseho anio alina amin'ny 1.10 ora sasany. Ka iangaviana noho izany ireo mponina amin'ireo faritra ireo hiala aingana ny toerana misy azy dia nizao mba hisorohana ny loza mety hitranga hamoizana ny olona marobe dia ireto faritra reto izany. Tena lasa adaly Vola. Fa inona ty lazainy? Tsy azoko mihitsy. Aleo raha angaha dia anako any ampiasana any zao dia nizao a. Ka tsy Vola ve za miteny izany rindra? Izy mihitsy io. Zany ny mahagaga mijery azy etiko. Mbola tsy nandre filazana ohatran'izany hatramin'izay ny ainako. Vola, tena matahotra. Tsy anaiky an'izao mihitsy andre matotale. Anaitra olona maro io filazana iny, tena marina e. Ka izay mihitsy kitsy zavatra tadiavina, anairana ny olona. Vola, mety hisy fiatraikany amin'ny asantsika anie izao e. Raha filazana tsy mari-pototra izy teo iny. Raha fitan'izany teninao izany mory Vola. Telefônina izay. Allo? Ie? Manahoana ianao andre matotale? Matamy Vola? Mbola io izy ka? Omeko anao izy? Eny tompoko, eny ary asaiko miandry anao izy. Taleny ny antso tery Vola. Gaga sy sendana izy ary tezitra. Andrasondry eo hony izy. Efa azoko an-tsaina ry Nicole, miandry azy a.
Andre matotale azafady anie Nicole mba asavy makato amin'ny braoko madonizely vola fa miandra zay ato zao zao de zao zao de zao eny tompoko Mansoe anao Manahoana ianao Andre matotale manahoana ianao madonizely vola bitakely anao azafady eny tompoko fantapatatro angamba ny atongava aketo sy ny atsoko anao na andreny fanambarana nataonao teo eny Andre matotale manontany anao kely azafady taiza ny nazahoanao an'iny loharano-baovao iny taiza satria vo avy naray antso antaroby tamin'ny tompona ndraiky tamin'ny filazana ny toetrano sy ny toetany mihitsy azy zao fa tsy avy any amin'ny zareo iny filazana iny ka taiza zany hoe tsy avy any marina iny Andre matotale tsy avy any ko ahoana no azonao alalana mamoaka an'izany fanambarana tsy maripototra zany ka sady tsy tenerana tsy zany Andre matotale fa maripototra ny zavatra nylazaiko teo maripototra ka avaiza ary avaiza satria ny tompona ndraiky teza tsy mahalala an'izany zava-dehibe ne iny fanambarana nataonao iny matomizely voly zava-misy zavatra hitranga no nambarako teo Andre matotale zavatra nylazaina nefa fantatro fa marina sy mitombony fa iza nylaza taminao iza ary nahoana ny hoe fantatro fa marina sy mitombona ary ka fantatro fa marina satria zay zavatra rehetra nylazainy olona io aty tanteraka daholy matomizely vola tena gaga aminao ny tian'olona zay na ve de hoe filazan'olona tsy maripototra mpanelo tsao ery no entinao eto sy avoakanao eto amin'ny fahita lavitra oren'ny vahoaka koa amin'izany de anaiky an'izany ny fanjakana anaiky vaovao tsy maripototra manakotana saim-bahoaka zany ary tena mpanakotana ianao fanambarana tsy nahazonao alalana akory de ahoana ny fiatraikany io aniko ahoana ny fiatraikany io eto amin'ny toeram-piasana koa amin'izany amin'ny mpiasa rehetra ihany koa mba azonao an-tsaina ve mialatsiny Andre matotale fa no everiko adidiny tsy maintsy hitenenako an'izany eto adidy matomizely vola zavatra tsy maripototra ny ele izy toy inona no fiatraikany amin'ireo olona simponinao no ireo zavatra nytanosoina teo reo anao ahoana no ataon'ny fanjakana amintsika amiko ny asanao ny asan'ireo mpiasa rehetra ato ny hoavin'izy ireo ihany koa raha sanatria tsy maro ny fanambarana io marina io Andre matoa mametoky anao an'izany tsy vita ny fanomeza tokonao ny zavatra toy izao ry matomizely vola misy lalàna ny zavatra rehetra ny zavatra maripototra aza tsy avaoboaka foana fa mila alalana maika efa fanambarana tsy fatabezina toy ireny ary fantatrao tsara ne zany fantatrao zany nefa de ohatra ny ataonao fanahinina ary tsy napoziko ianao mihitsy aloha no anao an'izany sao de allo eny tompoko izy indrito ty tompoko manahoana ianao tompoko eny tompoko avy ato aminay ny filazana iny ka eny tompoko eo andalam-panazavana mihitsy zay zoko eny tompoko misaotra tompoko tanao zany ny ministera ny filazam-baovao ny antso teo na ray antso avy any amin'ny tompona ndraikitra momba ny toetrandro izy allo manaony ianao maoletinao ka resaka amin'ny fandiso le izy eny tompoko mbola alamina ka amisaotra anao eny tompoko mandra-peo anary letinao maharo amin'ny filaminam-bahoaka iny gaga koa naharian'ny vaovao anao tena raharaty ka tsy maintsy manao demantian'iny fanambarana nataonao iny azo zao madomizely vola zany hoe tsy maintsy miteny azy sy mialatsiny fa fanambarana diso iny everinao tsara fa fahambaraka ho an'ny toeram-piasana ane zany ary tsy fantatra zay mbola fiatraikany allo oui manahoana ianao monsieur le délégué eny tompoko
misaotra anao e mandram-peona ry tompoko tena iarasy ty raha ty madonjely vola marina moa ny délégué amin'ny fivondroana ny antso teo zao baiko avy any amin'ny be ny tanàna mivory ny conseil municipal la amin'izao sika amin'ny teny zao satria naray antso avy any amin'ny maire n'ireo tanàna ny tansain'ireo izy momba n'le loza hitranga misavoritaka ny vahoaka any ary manontany mahamaropototra ny vaovao ry zareo na tsy zany tsy maintsy ianao mifampilazana fanoerana ny filazana nataonao teo a dia mbola tsy mitatra ny daraka hiatraika aty amiko zay fa tsy mialeoaloha anao mandra-pazava n'izao raharaha zao satria mbola tsy fantatra zay ho ataon'ny fanjakana zay fa lasa aloha mademoiselle vola tonga ao andre matorojo mitady anao ampanosoa izy iza ny telefônina teo vola niteraka afikorontanina be on ilay filazana nataony teo ritsona zany ve rindra ino a any ampiasanana izy zao ary tonga ao ny filofa tezitra be misafotofoto ny reo vahoaka na ary an'ilay filazanany amin'ilay toerana ny tansainy teoriny ka tsy maintsy hoe misafotofoto kosa nge aloha e matoa nefa nylazainy azara zany dia zavatra tsy maintsy tanteraka fa iazarany ao ny lazan'izany taminy zany ve rindra izay aloha ny lazainy vola teo e nefa dia mety isy fetraikany eo amin'ny asany zany nanaovana an'iny filazana iny satria ohatrany hoe tsy maropototra hono mampalahelo be akoho vola anabe izy ny resaka tamiko teo dia inona nefa anao tao amin'izany te hijery azy ihany any ampiasana ve sady hoe akahery azy ka raha izany dia ndao ry arakitsika andraso ny trano fa vetivety fotsiny ary jaona tonga any amin'ny telefôna anao raha mila anao dia tsenenao zay mandehana re radio nanolotra ho anao teo fahitana tantara mitoy no soratany razanabary voangalalao josephine eo nanome aina ny tantara ny ravo dia ny volatina rajoelisoa ravaka antsaniony andrianina miaraka tamin'ny rakoto sineza faly fetrobelna ny kirakira teo amin'ny lafiniara teknika bak sarano advondy nana totosa maningotra fahitana Tantara Gasy